Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Smack, smack, un petit fromager. Smack, like frita fatsiro, sady foana inanazy. Sakobis, gasika tsara. Fianam-bidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao 10 isanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Izy fiovana ny vidin-tsolika manomboka amin'io enim-bolana faharoa io ho ny minisitry ny angofo sy ny ankoranafo androany miankina amin'ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ho vidin'izany eto amin'ny tsena anatiny na izany tsy mbola ny vidiny tena izy no ampiarina fa ferana ho 200 ariary isaky ny litatra ny fiankarana na ny vidin'ny solika araka ny fepetra napetraky ny Fonds monétaire international ahafahantsika misitraka ny facilité élargie de crédit mintetina 730 tapitrisa $, sy ny facilité pour la résilience et la durabilité 230 tapitrisa $. Tsy mamaritra ny antsoina hoe fampandrosoana ny fampiasana ny tetikasa teleférika ho ny mpamakafaka politika sy raharam-pirenena ny mifamadika amin'izany vao maika hampiditra ny Madagasikara anatin'ny fahantrana lanina izay tsy fahaiza mametraka ny laharam-pahamehana izao ankilany sarotra ho an'ireo mpiasa malagasy ny anakatra ny saram-pitanterana 3,000 ariary ho ny teo anivon'ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar ny famoronana asa ihany no tokony ho laharam-pahamehana ho tombontsoany toe-karena malagasy raha ny fanazavana hatrany. Ireo mpizahan-tany manana fitiavana manokana ny destination Madagascar ihany no manao famandrihan-toerana eo anivon'ny tour opérateur amin'izao fidirana amin'ny haute saison touristique izao na izany aza tsy maintsy hinampiomana ny zava-misy izy ireo indrindra ny faratsin-dalana sy ny olana isidina anatiny hoy ireo mpikarakaradia tranga izay tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny fanatratrarana ny fanamby efatra etsy mpizahan-tany ho an'ny taona 2024. Miamikorotana trano ny fitsinjarana ny vadimpianarana eo anivon'ny Universitén'ny Toamasina nanomboka ny taona 2024. Taona izay nampidirana ny fanjakana ny digitalisation ka nanimba ny fikirakirana ny vadimpianarana ho teo ampelatana ny postra malagasy. Betsaka ny kaontin'ireo mpianatra no lasa zéro solde manjavona tsy hita ny zanabola ao anatin'ny kaonty. Anivelany sesilany ny fifamaliana daroka bomba eo amin'ny Israely sy Hezbollah amin'izao fotoana ny ao antsin'ny Liban no lasibatry ny fanafiana Israeliana manay amin'ny ahatongavany Liban tahaka ny Gaza rava tanteraka ny avy amin'ny firenena mikambana araka ny fanambaran'izy ireo arahintsika vetrany any andindin'izay. Merhaba tompoko lafinaritra tompoko vavy falitafahoana aminao indray ny tenako amin'ity alin'ny zoma faharoa ny volana jona taona 2024 ity manasanao ampanajana anjony fampalaram-baovao araka nefa natsidika teo dia iova isy fiovany ny vidin-tsolika manomboka amin'io enim-bolana faharoa io hoy ny ministry ny angofo sy ny ankoranafo androany miankina amin'ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ho vidin'izany eto amin'ny tsena anatiny na izany aza tsy mbola ny vidiny tena izy no ampiarina fa ferana ho 200 ariary isaky ny litatra ny fiakarana na ny fidinan'ny solika araka ny fepetra napetraka ny Fonds monétaire international ahafahantsika misitraka ny facilité élargie de crédit mitentina 730 tapitrisa $, sy ny facilité pour la résilience et la durabilité 230 tapitrisa $. Onona saina. Iova ny vidin-tsolika fa tsy mbola miroso amin'ilay vidiny tena izy mifanaraka amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fanjakana na ilay vérité des prix araka ny fipetranapetraky ny Fonds monétaire international na ahafahantsika nisitraka ny FEC na ny Fonds élargi de crédit mitentina 730 tapitrisa $, sy ny facilité pour la résilience et la durabilité mahatratra araka amin'ny 230 tapitrisa $, izay hositrahana mandritra ny 3 taona. Izy ny fiovan'ny vidin-tsolika amin'ny tenim-bolana faharoa ny taona 2022 ity na izany aza tsy oatra ny 200 ariary no fiakarana sy ho fidinan'izany. Ity réforme tia natoraka ity zany le hoe mécanisme automatique araka ny fanontanianao teo
tohizana ihany zany ny administration des prix zany hoe mametraka ihany tsika structure des prix anatina arrêté mbola misy any zany décret hoe administrena les prix fa kosa atao manomboka manaraka ny onjan'ny fiovaovany plafonnena à plus ou moins 200 ariary zany le izy zay le plafond plus ou moins 200 ariary zay midika meko ohatra tena ntsotro tsika ohatra hoe mandeha zao rekady ka ataontsika hoe 300 ariary le écart entre le prix misy sy mianina dia tsy 300 zany appliquena fa plafonnena dia raha ohatra indray le izy ka midina koa ohatr'izay raha tokony hidina 500 ariary dia tsy voatery tonga dia ampidinina 500 ariary fa mety ampidinina 200 ihany zay le plafond zany hoe anatin'izay intervalle zay raha ohatra le izy zany ka ny fomba fijerena azy dia le volana teo aloha ka le ajustement tiana tenen'io dia hoe plafonnena le izy mba tsy tonga dia isy impact goavana zany raha ohatra ka misy forte hausse na tonga dia hoe ampidina be mihitsy ntsika raha misy forte baisse fa plafonnena aloha ny tena antony principal dia efa nazava ny fanazavana teo hoe mba tsy hisy loatra tsony ny impact budgétaire goavana ho an'ny volam-panjakana amin'ny voatery zany fanaovana subvention zany na compensation entre zareo compagnie pétrolière tanjony zany dia hoe atao dynamique amin'izay le prix fa tsy figé intsony dia tsika ny 6 mois zany mamoaka décret d'administration des prix dia manaraka an'le décret les structures de prix anatina arrêté ka itsika zao voavy natao mihitsy zany le décret farany ina zany pour le 2e semestre donc zany efa any le décret momba ny fametrahana le mécanisme d'ajustement automatique des prix zany hoe anafaka hiatra zany amin'ny 2e semestre dia tsika ny 6 mois zany mamoaka décret d'administration des prix dia manaraka an'le décret les structures de prix anatina arrêté ka itsika zao voavy natao mihitsy zany le décret farany ina zany pour le 2e semestre donc zany efa any le décret momba ny fametrahana le mécanisme d'ajustement automatique des prix zany hoe anafaka hiatra zany amin'ny 2e semestre fipetranapetraky ny FMI na ahafahantsika misitraka ny fonds élargi de crédit ity fampianana ny subvention ataon'ny fanjakana ity ka izao irosoana amin'ny ajustement de prix zao ny volana me 4.4 teo 2.7 miliara ariary ny volan'ny kompania tsoloka amin'ny fanjakana disadisitsika niaraka tamin'ny pétrolier aloha dia efa naravina tamin'ny farany taona iny isika dia efa navita nandoa ny zavatra niandrasa ny pétrolier rehetra taty ary ny pétrolier koa dia efa navita nandoa ny trosany taty amin'ny trosany etra ny taty amin'ny fanjakana sika miteny zao efa miverina nandoa etra ny pétrolier fa ny tena daiditsika direct amin'ny pétrolier ny elanela ny vidiny solika maneran-tany sy ny vidiny solika anaovantsika azy eny amin'ny pompe zay zany ny tena trosantsika fanjakana amin'ny pétrolier raha tamin'ny farany volana mai lasa teo dia 72 milliards ny passif ny zay elanela na prix à la pompe sy ny prix de référence zay zany hoe anana pétrolier 72 milliards zany tsika par rapport amin'izay vidina solika ena tsena zay ary zay moa anisan'ny nidirana tamin'le mécanisme d'ajustement mba ialany ny kitapombola mba tsy ialana amin'ny kitapombola mpanjakana foana nireo elanelanyireo isy ny fitsidiana isaky ny enim-bolana ho ataony eo anivony FMI anarahana maso ny fanatanterahany ireo fiapetra notakina tamin'ny fanjakana malagasy ahafahana mamokana tsy ny ampahambola amin'ny FEC hoy ny solotena maritry ny FMI eto amintsika Benlamine na Mokhtar isan'ny hojerena anatin'izany ny fampidiran-ketra ny fitantanam-bola mpanjakana ny fangararana ara-pitantanana indrindra ny orinasa Jirama izay tsy maintsy mampafantatra ny vola miditra sy mivoaka isam-bolana tsy maintsy manana ny drafim-panarenana mazava na ny plan de redressement ankoatra ireo isan'ny takiany FMI ihany koa ny ady amin'ny kolikoly ny fametrahana politika vaovao momba ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara atao anatin'ny 10 taona ho avy izay tokony ho vita amin'ny volana janoary 2022 tepoko marino ny votra nandritra iny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny ariva teo iny izay nitotsaina teny amin'ny banky foiben'ny Madagasikara izay ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany fa anoizantsika ny amin'ity alina ity aloha dia tsy mamaritra ny antsoina hoe fampandrosoana ny fampiasana ny teleferika hoy ireo mpamakafaka politika sy raharaham-pirenena ny mifamadika amin'izay vao maika ampiditra ny Madagasikara anatin'ny fahantrany alalina izao tsy fahaizana mametraka
mipetraka ny lara-pamiana izao ankilany sarotra ho an'ireo mpiasa malagasy ny anakatra ny sara-pitaterana 3,000 ariary hoy ny teo anivon'ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar. Ny famoronana asa ihany no tokony ho lara-pamiana ho tombontsoany ny toe-karena malagasy raha ny fanazavana hatrany fitinokolonana mitatitry ny antsefiriny izay. Diso ny filazana fa tsy mena mita amin'ny firenena any ivelany Madagasikara amin'ny fisian'ny tetikasa teleferika raha nambarany mpamakafaka fiainam-pirenena raha solofo arijaona miary fandrebirebena ny sainy malagasy entina ilazana fa tetikasa fampandrosoana ny teleferika raha ny fanazavana ny zotra Orange manohany Anosy Soarano izay tsy mamaly velively ny olany fifamoivoizana eto Antananarivo. Any amin'ny lafin'ny fanazariana no ilaina fijerena manokana amin'izay tontolon'ny fifamoivoizana izay hoy hatrany ity mpamakafaka fiainam-pirenena ity. Mbola ampahany manomboka fotsiny io fa raha tokoa raha hoe eny ara fa vita le makeo a Sorano miaingeo Anosy azafady para-patonga any Ambatobe dia miteny aho hoe mamany olan'ilay fivezivezena ve zay le fivezivezena teneniko le hoe ireo miditra lalana miditra rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo dia mitsiko avokoa ny amin'ireo nataoko hoe ny avy ny andrefana, ny atsimo, ny atsinanana, ny avaratra. Ireny rehetrarehetra ireny zany no vahana satria Antananarivo sady toeram-piasana ny toeram-ponenana dia na le olona miasa ao na le olona monina ao voavavy izay olan'izay raha tsy voavavy zay dia mametra-panontaniana tsika amin'ny mpitondra fanjakana hoe tena ilay teleferika ve sy ilay train urbain ve no vahaolana. Zany zavatra zany nefa raha jerena ihany koa na raha le vola lany tamin'ilay teleferika dia hoe zany zavatra zany ange azo natao lalana aloha ny tanàna rehetrarehetra mifampitazana dia asio lalana ary le lalana amin'izay fotoan'izay lalana ahafahana manena ny reny embouteillage reny miny be dia be fa mbola kely lavitra ny vola lany no ilay teleferika ka ny fanjakana malagasy amin'izao fotoan'izao dia miala tsiny mitovy amin'izay tsy mahafantatra ny tena vahaolana maharitra ho an'ilay fitaterana eto an-tanàn-dehibe zany hoe lasa le rendrarendra fotsiny hitenenana fananao dia izay ny mamaky azy raha sarotra be ny lazaina fa sarotra manao lalina satria andravatrano dia dian'izao ara dia eritrereto le olana izay manomboka mipotra any amin'ny tanàn-dehibe. Mafy ny fiatraikany fitrosana vola mitentina 2,5 tapitrisa euro io ho an'ny vahoaka malagasy raha ireo fanaokevitra antrany. Vao mainka ampiditra ny Madagasikara anatin'ny fahantrana ny fampiasana ny tetikasa teleferika Janga izay efa fantatry ny fanjakana sainga inina tao no ny tombontsoa manokany ny mpitondra hoy Giravelson Constant any amin'ny fianarana sy fahasalamam-bahoaka ny tokony ho fototra ny fampandrosoana hoy hatrany ny fanazavana. Maninona ary hoe tsy izy io kanefa ny hitrikitrihan'ireto amboletra ihany tsy maintsy atao ialako mihitsy le fieritreretana hoe reo badolahy reo tsy mahay ninina tsy izany io ainy io fatany zany ary reo vazaha miara-miasa amin'ireo mifanazava amin'ny an'izany tena tsy maintsy nisy adevitra an'izany tao hoe raha zato taona ary ty mbola mila olona 7,000 isan'andro mandeha amin'io voaondrana vidiny fotsiny fa io le ataon'ny vazaha fananiko atao teny vazaha ty hoe sinisme tsara zany fa mitsika malagasy le izy dia hoe akitsy rano fotsiny zao fidonana io amin'ny fiainan'ny mponina zao re olona zao noho izy ianareo fonctionnaire nanapahana sy nanafoezana mihitsy zao nanakelezana na ny budget ministère rehetrarehetra zany ny fidonany hoe raha ny fitantanam-bola pirenena ny ohatr' zany ary azonareo ampanaovana mpamoaka ministry ny fitantanam-bola zany ianareo vahoaka madinika mitsabo tena mila hôpitaly ary hôpitaly misy fitaovana mahavita hôpitaly CSB tsy latsaky ny 50 ka hatramina 70 io vola io nanaovana teleferika io raha mbola W mbola ampoly tapitrisany mbola vitan'io vola samborina zany raha isambotra vola ohatran'io zany makany amin'ny fanabeazana reny mampitombo ny fahaizana sy fahalalana eto amin'ny firenena ary mampandroso zany mampandroso zany ny makany amin'ny hôpitaly zany ny mampandroso zany. Mba ny fa efa mividy ny mpiasa manaprofo izany ny karama farany ambany izay 7,424 ariary isam-bolana. Tsy afaka amany olan'ireo mpiasa eto Madagasikara ny fisian'ny tetikasa teleferika izay mampitohy Anosy Sorano amin'izao fotoana. Iny
hatrany Ambatobe raha toa ka ho vita izany hoy ny teo anivon'ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar. Tsy misy afa-tsy ny famoronana asa no ahafana mampiodina ny toe-karena malagasy hoy hatrany ny fanazavana. Raha ny analizy tsotsotra aloha dia sarotra ihany ho an'ny mpiasa no atakatra an'izay. Io arany niakatra 900 ny frean'ny taxi be efa nampikaikaika ny mponina amin'ny akapobeany mihitsy izay mpiasa moa zany ao anatin'izay ihany koa dia everiko fa raha 3,000 ariary zany sarotra fa natokana ho an'ny olona efa mba manana ambombava ngamba ny araky ny anina raha ohatra ka zay zavatra zay ary raha mijery ihany koa tsika ny lalan'ilay izy dia mandiny tena hoe maninona ny any amin'le aksa izay aksa natokana ho an'ny olona manan-katao satria rehefa mijery ny garan'le izy dia okoron-drano manakaiky an'ny toeram-pivarotana magasin lehibe ngeda be dia ny anankiray ery Ivandry izay manakaiky ihany koa n'ilay toeram-pivarotana ngeda be dia ny any amin'ny fianarana zareo vahiny zany izay ny Ambatobe dia zay zany no fanontaniana hoe natokana ho an'ireny olona ireny ve zany izy io raha mibikabika sy ny zavatra hita zany dia tsy natao an'ny vahoaka malagasy izay kely karama sy ny vahoaka amin'ny akapobeany le izy fa natokana ho ana sarangan'olona izay manan-katao zany. Ny fehin'ireo faneho-kevitra samihafa araka izany tsy lahara-pahamehana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fitrosana io vola tsy toko tsy forohana io na amin'ny resaka fifamoivoizana izany izay nambara ho antoko ny fodo-drafitrasa na ny sarandalana 3,000 ariary izay tsy mifanaraka akory amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy tro samy tentina 2,50 tapitrisa euro izay 7,20 miliara isan-taona no tsy maintsy alohan'ny fanjakana malagasy manomboka amin'izao taona 424 hatramin'ny taona 434. Ny vahoaka malagasy manerana nosy no izaka ny tserany ainy na ankolaka na mivantana amin'ny famerenana ny tendimbola. Hatreto tsy mamaly ny fepetra amin'ny fanatsarana ny tondro momba ny fivoaran'ny maha-olona na ny IDH Indice de Développement Humain ny tetikasa i Madagasikara izay niemitra larina fa 770 amin'ny firenena 330 amin'ny taona 324 ny tondro momba ny fivoaran'ny maha-olona izay mijery manokana ny lafiny kalitaon'ny fanabeazana ny PIB isaky ny mponina ary ny faharetany taona fahavelomany olona iray. Mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka kosa indray dia ahina itongilana any amin'ireo kandida mpanjakana taoriany ireny savorovory sy tsy fahatomboanana raha-pifidianana ireny HCC na ny fitsarana avy momba lalam-panorinana hoy ny teo anivony antoko MFM na ny mpitolona ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Sarotra ny anantena fa tena amoaka fifidianana marina sy araka ny safidim-bahoaka tokoa ity rafi-pitsarana ity noho izy izay efa miandany tanteraka amin'ireo kandida volomboasary. Mitombatra ny ayahin'ireo mpanao politika ny mety hitongalana ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'ireo kandida mpanjakana mikasika ireo fitorinana napetraka ireo kandida sy vondrona antoko politika taorian'ireo fifidianana solombavambahoaka nahitana osoka sy alabato ary fandikan-dialana ireny. Mila ovaina ireo mpikambana izay mahatonga ity rafi-pitsarana ambony ity tsy mahaleo tena fa eo ihany koa ny tokony hanatsarana lalam-pifidianana eto amin'ny firenena hoy ny teo anivony antoko MFM na ny mpitolona ho an'ny fampandrosoany Madagasikara raha naneho ny heviny mikasika izany. Raha ny hevitry ny antoko MFM aloha mikasika ny HCC manokana dia efa ela zay ny teny hoe misy rafitra tokony hatsaraina zany misahana an'io fifidianana io. Matoa zay nitaky an'le fanovanan'le izy sy ny fanatsarana an'le izy na ny composition ny olona tokony hanatrika an'izany dia efa mampieritreritra foana le izy. Manana tombon-dahany zany ny mpitondra fanjakana raha ny resaka HCC no resahana. Tsy manana fanantenana mihitsy zany ny antoko politika izay heverina fa tena hoe anao ny fahamarinana eto amin'ity firenena ity. Izay ny fijerevanay azy ary zay mihitsy nefa
nampieritreritra anay hatramin'izay sy ny mampatahotra anay hoe mila tsaraina ny rafitra ny lalam-pifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ankoatr'izay ilaina ihany koa ny fametrahana mahatanitandalàna ny firenena ary tokony isa hijory sy hiaro izany ireo solombavambahoaka ny Madagasikara. Solombavambahoaka izay tsy mijanona ho pisolelaka amin'ny fitondram-panjakana fotsiny ihany fa tena hitondra ny etaetam-bahoaka sy ny marary-mivahoaka eny anivony antemeram-pirenena. Raha mbola ny zava-nisy teo aloha no mbola hiverina amin'izao dia tsika vahoaka no hitsara satria raha ny zava-nisy teny amin'ny antemeram-pirenena nandritran'izay i mandat teo aloha izay dia mbola fanampotehana firenena ihany. Raha ilay fisolelafana ihany no mbola iseo dia mbola ny zava-nisy teo aloha ihany mbola hiverina dia any amin'ilay hoe Madagasikara tsy tandalàna ihany mbola isy ary tsarovy fa raha zao zava-misy eto amin'ny firenena izao mbola hiverina dia asa izay anjony vahoaka malagasy. Efa tsy haiko efa mitrotrong ange zao firenentsika izao hoe efa mitrotrong tena efa ny vahoaka efa tsy ny 20 isanjato tsony mahantra fa efa hiakatra tsy haiko efa ny 90 isanjato malagasy fa dia alao aloha tsika hiandry an'izay hoe avoaka ny HCC zay fa mino fa tsy anaky an'izany tsony vahoaka. Jaivina manana 12 andro tao aorian'ny famoahana ny vokam-pifidianana vonjy-maika ny avoakan'ny CENI ny HCC amoahana ny vokatra ofisialy raha ny voalaza ny lalam-pifidianana. Andrasana araka izany na tena izy tokoa ny fampiaran-dalàna izay nolazan'ny filohan'ny HCC na hijanona ho fampandriana adrisa fotsiny ihany indrindra ny makasika ireo fitoriana ireo tsy fanaran-dalàna sy alabato nandritry ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 20 Mey lasa teo iny. Manodidina izay ihany dia tsy ho maro toerana amin'ny fananana solombavambahoaka maro anisa. Tamin'ny fifidianana ny 20 Mey lasa teo izany ny fitondram-panjakana hoy ny mpanao politika Tabera Randriamanantsoa. Ankoatra ny tsy fananana ireo solombavambahoaka lany tamin'ny alabato sy osoka ny crédibilité. Marefo hoy ny fanazavany ny fanjakana tsy mijery ny tena olam-bahoaka raha ny tantaram-pirenena no jerena. Fanampanazavana. Ny fitondram-panjakana moako dia diso hevitra ihany hoe hitady majoritaire ny tadavina ny fangalaram-bato hevitra diso zany satria sy ny fanagnanao ny majoritaire amin'ny Assemblée nationale ny ampatanjakanao fa ny fikarakaranao ny vahoaka eto Madagasikara misakafo ve izy mahafaka mandeha sekoly ve zanany ahoana ny fandriampahalemana ahoana ny vidy zava-tsenasena zakany ve izay no mampatanjakanao fa sy fanagnanao solombavambahoaka be dia be amin'ny Assemblée nationale satria i solombavambahoaka hoe io olo nangalarabato sy crédible any amin'ny district misy anazy sy afaka mifanerasera amin'ny olo ao amin'ny district misy anazy satria nangalabato izy ka diso hevitra ihany zany za te fa solombavambahoaka maro anisa zay taminarema nefa dia nongana ihany diderasiraka satria nahasarony zaly ny vahoaka ka diso hevitra ihany zany solombavambahoaka maro anisana zay tamin'izany misy fitopolona ena tamin'ny Assemblée nationale fa sy naharany diderasiraka dia noho izy nongana igny ihany ka diso hevitra ihany zany. Fa tsy miafina maneran-tany intsony ny fanitsakitsahana ny tanitandalàna sy ny demokrasia eto Madagasikara. Ankoatra ny faneho-kevitry ny masovy ny vondrona Eoropeana izay niteraka resabe hatramin'izao. Manaporofo izany ihany koa ny fanambarana nataon'ny Bureau-ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona tany Genève hoy ny filohany antoko tsara taafina ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny tanitandalàna ary ny zon'olombelona izay andetika ny firenena anaty fahantrana lalina hatrany. Yves Richard. Manomboka miariary io mason'izao tontolo izao ny fanososena ny tanitandalàna sy ny demokrasia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Porofon'izany ny fanambarana nataon'ny Bureau-ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona tany Genève ny 20 Jona. Ny faneho-kevitra manameloka ny zava-misy eto amin'ny firenena izay hanao tohivaka na atoato hoy ny filohany antoko tsara taafina. Io daholo angeny zavatra maro ny zavatra tsy mety atao aty Madagasikara amin'le resaka hoe fampiasana ny fisaragna zany, fampiasana ny force de l'ordre zany, ohatra haneovana anam-penambava nireo mpanotraka dia fa zavatra ho anay ao amin'ny saratafina dia hitanay zany fa hoe zavatra any zany ny tokony andehanana satria ny zavatra ataosika zao ange dia ny fiarovana hoe nataosika état de droit ihany, ny état de droit ny démocratie
efa nanenenana zany nanao an'igny resaka union européenne igny zay nge satria tsy napoiziny ohatran'izao le réaction io daholo nge mahatonga ny réaction ohatran'io maro na ny fransay na ny communauté internationale zany sy sany sonona anao an'izany hoe ataonay koa roana eto anareo Nations Unies ny porte-parole igany any Genève regny any Genève regny amin'ny resaka droit de l'homme any Genève io ka mba mahasany loatra izy la mahasany zany ka sy sany zany ankoatra ny ady ataon'ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao politika hitoeran'ny demokrasia sy ny tany tandalana zava-dehibe ny fahafantaran'ny fianakaviam-be iraisan'ny pirenena ampiara-miombonantoka sy ireo rafitra goavana maneran-tany ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ny filohany antoko tsara tahafiny izay nanamafy fa tsy isy fitoniana sy fampandrosoana zany raha mbola ireo ny voazimbazimba sy misy fampandrosoana andeha développement raha sisy ny démocratie satria samby anao ny saim-patiny fotsiny zareo mpitondra eo dia io zany zao mba hoe misy an'izay zavatra zay dia tokony anaraka an'io izy any amin'ny tany misy liberté d'expression na ny fanazany droit de l'homme ny mandroso na ny Afrique na amin'ny rehetrarehetra zavatra efa voamarina zany fa raha ianao kosa hoe hogeazinao daholo ny zavatra rehetrarehetra sisy zavatra andegny eto hoe na ny hevitra ao ihany mety pensée unique sy sisy zavatra andegny eto nisongadina anatin'ny fanambarana ihany koa ny antso an'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hiasa anaty fahaleovan-tena tanteraka indrindra anatin'ny famoahana ny voka-pividianana ofisialy Melohan'ny mpitatsika amin'ny tapany faharoa dia ampifantarina ary fa mitohatra ny fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa amin'izao fiatrehana ny fotoam-pialatsasatra izao ny tompona andraikitra eo anio ny Soa Transplus Madagascar androany isan'izany ny fanatsarana ny tolotra izay efa misy eo ihany koa ny fitazomana trano ny sarandalana na eo aza ny fiakarana izany manome fahafaham-po ireo mpanjifa azy indray ny eo anivy ny fitaterana Soa Transplus Madagascar amin'izao fiatrehana ny fotoam-pialatsasatra izao nataony hiezaka fanatsarana rehetra ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa indrindra ny fitazomana hatrany ny sarandalana tsy ova raha nambara ny tompona raikitra eo anivy ny dizotra-pitaterana ity ia tena ao anatin'ny akatoky ny vacances tokoa tsika dia ao anatin'izay antsona hoe tokoa hoe haute saison ny ho an'ny zotra fitaterana rehetra ngamba fa tsy ho an'ny Soa Transplus rehetra dia efa tena hoe miomana ho amin'izany izay amin'ny fandaminana rehetrarehetra makasika ny fiara sy ny zay zavatra tokony ho ampiana ny mpiasa ao anatin'izany dia efa fiomanana avokoa izany mba hiatrehana an'izay fialan-tsasatra mba hirindra sy lamma ary ao amin'ny fifaliana ho an'ny mpanjifa izay ny tolotra manokana angambany araka ny mahasoa atkansy azy dia miezaka hatrany izay aloha manatsara ny service zay aloha tolotra manokana ary tena hoe ngeza be zay ho an'ny Soa Trans ohatrany hoe ohatra amin'izany hoe fampiasana fiara zay vaovao avokoa zany zao ny fiara manomboka ampiasaina ary nanampy fiara mihitsy izay mba ho anomezana fahafapo amin'ny mpanjifa anankiray izay faharoa mety hoe efa miakatra misy efa maheno eny feo tsika miakatra ny sarandalana dia ny Soa Transplus mbola miezaka hatrany aloha hatreto mbola miazona an'izay sarandalana izay mba hanomezana fahafapo amin'ny mpanjifa hatrany ary mba ahafahany tsirairay avy samy mba mamonjy ny fialan-tsasatra sy ny fianakaviana izay ny amin'ny faritra rehetra misy azy mitomba andramonalina hatrany ny mpanjifa ny fitaterana Soa Transplus ny kalitaon'ny tolotra izay hatsaraina hatrany hoy hatrany ny fanazavana ny mampiavaka aloha zany dia ny atsapanay aloha hoe mampiavaka dia eo amin'ny kalitaona service ny afahanay mamakitra an'izany dia eo amin'ny fitombon'ny client izay mitombo andro amanalina ny client ny Soa Transplus dia manahaka an'izany koa satria efa mandroso amin'ny teknôlôjia sika dia ny fiara tsirairay avy dia efa ahitantsika an'izany hoe GPS mba ahafahana misécuriser azy hoe aiza ny toerana misy azy amin'izao ora sy minitra zao ny fiara tsirairay avy ihany koa dia misy an'ireo karazana wifi mba ahafahanao ihany koa na aina anaty fiara dia afaka miconnecté amin'izay tianao rehetrarehetra izany ary ny farany tena ngeza be dia ny fampiasana ozy ny fiara ny Soa Transplus dia miezaka izay tsy misy mihoatra ny 5 taona ny fiara zay miasa atao amin'ny Soa Transplus akoatran'izay fiara vaovao zay miditra isaky ny fotoana zay mamety azy jaiviny isa mandray anjara ary mpanohana ofisialy amin'ny salon ITM na ny International Tourisme Fair Madagascar andian'ny fahafolo ny fitaterana Soa Transplus Madagascar isan'ny tao anaty dokam-barotra folo vetivety ary sika dia aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao
Et ça continue. C'est encore gratuit. Toujours gratuit. Tu parles toujours de... L'installation de la fibre. Et oui, ça reste gratuit. La promo continue jusqu'au 31 juillet 2024. Profitez-en. C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus. Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit. Vetimamitra rehetra amin'ny telopolo jolongy any am-bidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao 10 isanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. Santo, prix de la RSE Changement climatique 2021. Ma source de santé. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Santo, un beau cadeau pour la famille, un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Asaramanitra miavaka be miaraka amin'ny Canal Plus. Oronan-tsary vaovao be aranao amin'ny Novicas amin'ny endriny vaovao isaky ny sabotsy ny alahady sy ny sary miaina ho an'ny ankizy toy ny Garfield izay nadika amin'ny teny malagasy. Tsy adino ireo nahandro gasy mafilotra natolotra ho anao. Aza miandry lintsony ary ny 30 May hatramin'ny 7 Jolay. 30 andro be zao amin'ny To Canal Plus no azonao rehefa manao réabonnement amin'ny formule misy anao. Ahafanao misitraka ireo fandarana rehetra ireo e. Gaufrette nature, un cappuccino extra. Smack, smack, smack tilo, smack nena, amlewile. Tena fakir, mata de Gaufrette smack à faquer, ça demi-style fromage. Tena malifade, facani carette catzal. Gaufrette smack à faquer, ça demi-style fromage. Tena malifade, Smack, la gaufrette à fatsir, sajfon inanas, sokobis, cascatsage. Qu'est-ce qu'Airfiber by Blue Line? C'est une connexion Internet qui transmet vos données à la vitesse de la lumière. Airfiber est connecté à la fibre optique de Blue Line, garantissant ainsi stabilité et rapidité. L'installation est d'une grande simplicité, facilitant ainsi l'accès à une connexion ultra rapide comme jamais auparavant. Imaginez en plus un opérateur qui ne compte pas vos datas la nuit et les week-ends. Chez Blue Line, c'est exactement ce que nous vous offrons avec Airfiber. Pas de flux pour freiner vos soirées Netflix ou vos projets du week-end. Avec Airfiber by Blue Line, vivez le vrai illimité, sans compromis et encore plus rapide. Faites le bon choix et abonnez-vous dès maintenant auprès des Blue Line Store. Ny tapan'ny faharoa ny fampalaam-baovao eto amin'ny Kolo TV no arahanao izao. Andao ary ampahatarina fa notaterahana omaly tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana ny fanombohana ny faharoapolo taona ny école privée la lutin ao Mangarivotra Mahajanga. Sekoly izay manomana sy mampiofana ankizy ara-panasy manabe ara-pahalalana ihany koa. Anjarobery Kolo Mahajanga. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana
oabolana toko fatelo andiny ny fatelo ambin'ny folo. Io no teny soratra masina nentina Nana Mariana ny fankalazany ny faharoapolo taona ny école privée Les Lutins ao Ambalanomby Mangarivotra Mahajanga izay natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana lehibe ho fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra izay natao tato amin'ny fiangonana Homonory Androva ny tolakandro ny 1 ny volana Jona 4 sy 2 Isaorana an'Andriamanitra lehibe indray natratrary an'izao fanokafana ny faharoapolo taona ny sekoly Les Lutins zao. Satria ny asa fanabeazana dia asa masina. Dia fa teny filamatray moa zany dia hoe viser plus haut et aller plus loin. Nefa n'izany tsy vita n'olombelona zany raha tsy miaraka amin'Andriamanitra dia l'école Les Lutins zany dia tena mitoky amin'Andriamanitra tokoa amin'ny fanabeazana. Ny sekoly zany dia manomboka hatramin'ny classe maternelle hatramin'ny CM2 zany hoe classe primaire foana. Ny antony dia izao zahay zany dia manabe ny ankizy mba azo fototra tsara ary indrindrandrindra miaraka amin'ny éducation civique satria raha mahalala zao ny toe-pirenena dia mila mahazo araka ny tenin'ny paster atao am-piangonana teo hoe sady mila fahindrena mila fahalalana. Sekoly tsy miankina manana ny maha izy azy ary tsy mena amin'ireo sekoly eto Mahajanga ny école privée Les Lutins profon'izany ny vokam-panadina-mpanjakana izay voatazona ho 100 isan-jato hatrany. Mahafinaritra hatramin'izao vokatra dia tena tsy miova. Za moa zany solo tena mainty milaly izay tena hoe nahatsapa zava-tsoa tao anatin'ity sekoly ity. Zanakay zao any amin'ny école rehetrarehetra izay misy anazy any dia manana lauréat daholo zany ilay ankizy dia izay zany mahafiera anay. Tombony ho an'ny école privée Les Lutins ny fikambanany mavitrika eo anivon'ny DNEL. Sekoly izay ao anatin'ny DNEL dia mahazo fiofanana ara pédagogie sy afahany manatsara ny asany. Indrindra moa ny Les Lutins dia anisany mavitrika tokoa ny mpampianatra ny manatrika izany formation izany. Betsaka ny sedra no lalovan'ny sekoly nandritra izay 20 taona izay saingy eo ilay nahary mita sy mitantana hatrany. Dia irinay zany ho lasa lavitra tokoa ny sekoly Les Lutins ary tratra ny 20 taona manaraka dia aza misalasala koa sika rehetra mampiditra ny zanantsika ho amin'izany sekoly izany satria ny fanabeazana indrindrandrindra ny fototra dia tena nahazo tombony azy rehetra nivoaka avy tato amin'ity sekoly ity. Ho mariky ity fanombohan'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny école privée Les Lutins ao Ambalanomby Mangarivotra Mahajanga ity dia nisy ny fizarana ny mofomamy teto ho an'ireo rehetra izay tonga nasaina. Mahakasika ny fizahan-tany dia ireo mpizahan-tany manana fitiavana manokana ny destination Madagascar iangy no manana famandria-toerana eny anivon'ireo tour opérateur amin'izao fidirana amin'ny haute saison touristique izao. Na izany aza tsy maintsy nampiomanina ny zava-misy izy ireo indrindra ny faratsin-dalana sy ny olana isidina anatiny ho ireo mpikarakara ny dihy. Tranga izay tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny fanatrarana ny fanampy efatretsy mpizahatany ho an'ny taona 2020 sy 2020. Ny tombra hoarina ny taondasa ny famandrihan-toerana voarainy ireo tour opérateur hankatoko ny haute saison touristique na ny vanim-potoana mahabetsaka ny mpizahatany. Raha ny endrikendrika ireo mpizahatany, saika ireo manampitiavana manokana ny destination Madagascar ireo manao ny famandrihan-toerana. Izy ireo izay efa mahafantatra na ampafantarina bebe kokoa ny zava-misy eto amin'ny firenena tsy ho diso fanantenana. Na dia ataoko hoe maro ary ny infrastructure mety mbola tsy tena ampy efa avy artiste tsy tena mampaninina an'ilay touriste tsony izay raha oharina tamin'ny demande tamin'ny heritaona zany. Dia ireo olona ireo raha ho anay manokana tena hoe mifantoka amina fijanonana amin'ny toerana maharitra. Zany hoe tsy le tonga amin'ny toerana anankiray dia andeha ny pitso fa tena hoe migalabina ao anatina toerana anankiray ahafahany mahazo makafy sy mahita ny hatsaran'ilay toerana anankiray. Dia ny amin'ny ankapobeny le touriste tonga eto zany no anay
groupe de 4 personnes 6 personnes 8 personnes eo fa le hoe vagina touriste na 16 personnes 20 personnes à la fois ohatrany taloha reny zany mbola tsy tena hoe fahita firy am'izao. Isan'ny tsy maintsy nanaovana fampahafantarana ny mpizahatany manokana ny faratsian-dalana eo ihany koa ny tsy fahatomombana ny sidina anatiny hoy ireo mpikarakaradia antony mahatonga ireo mpizahatany ny safidiny hijanona maharitra amina toerana iray na izany na zany niakatra trano ny sarany tolotra avy amin'ireo mpikarakaradia araky ny fanazavana. Raha oharina tamin'ny tondasa fotsiny zao dia ohatrany somary misy fiakarankely ny ko fiakaranko miankina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana any hoe le taux de change koa somary efa miakara ihany dia manaraka an'iny daholo ny fiakarankoana voyage zany hoe misy fiakarankely kokoa izy raha oharina tamin'ny tondasa na ny eo anivon'ny resaka transport nisy fiakarany na ny guidage na ny tarifan'ny hôtel na ny amin'ny ankapobeny zany na ny transport aérien raha tourna 2000 € zao taloha mety lasany amin'ny 2800 €. Na eo aza ny fitombony famandrihan-toerana vitsatreto ireo mpizahatany mandeha andihan'ny 10 no mihoatra hoy ireo mpikarakaradia. Vokany mandidina ny 7,5 alina ireo mpizahatany tonga tao anatiny efa-bolana voalohany taona 2024 araka ny tarehimarika amin'ny ministera tompon'andraikitra raha efa tretsy mpizahatany fanamby hatramin'ny faran'ny taona 2024. Fizahatany izay hatrany dia anjatony ireo mpizahatany tonga nanatrika ny salon ITM na ny International Tourism Fair Madagascar andihan'ny fahafolo sy ny IHM na ny International Handicraft Fair Madagascar andihan'ny voalohany tetsy amin'ny CCI Vato Androany. Mahavelombolo hoy ireo mpisehatra amin'ny fizahatany ny hetsika tahaka izao izay nitondra fampivoarana bebe kokoa ny tontolon'ny fizahatany indrindra eo amin'izay fisarihana mpizahatany avy any ivelany izay Christian Dimby. Mahavelombolo ny tontolon'ny fizahatany hoy ireo mpisehatra ny salon ITM na ny International Tourism Fair Madagascar andihan'ny fahafolo sy ny IHM na ny International Handicraft Fair Madagascar andihan'ny voalohany izay miditra amin'ny andro fahatelo tetsy amin'ny CCI Vato Androany. Amanjatony ireo mpizahatany tonga namaly ny antso ary maro ihany koa ireo malagasy liana amin'izany raha ny nambaran'ireo mpisehatra hatrany. Nambaran'izy ireo fa zava-dehibe ny hetsika tahaka izao izay isan'ny teboka lehibe anantratrarana ny tanjon'ny fanjakana amin'ny fandraisana mpizahatany maherin'ny ray tapitrisa hatramin'ny taona 2024 avy izao. Ny mampiavaka zay eto amin'ny stand ITM zao zany ny fanagnanay ty Tsingrozy zao zany toerana fizahatany miavaka ary tsisy tany misy izy koa tsy agny Diogo. Dia ny antony navianay aty zany mba hampafantarana ny atsika samy malagasy fa indrindra ny vahiny izay tonga magnatrika izao salon ITM International 2024 zao. Tegna miazakazaka ny mpitsidika mandeha agny amin'ny Tsingrozy fa mbala maro koa ny tokony hoagny. Dia raha teto amin'ny stand dia maro ny gasy liagna hoagny amin'ny saison vacances zany andeha hagnano vacances agny amin'ny site Tsingrozy. Dia tombony ho anay zao ny fiatraigna zao sy mandeha anjara amin'ny ITM salon international zao amin'izay zavatra zay. Fotoana natao fitadiavana mpiara-miombonantoka sy fisarihana mpizahatany ihany koa ny hetsika tahaka izao ho hatrany ny fanazavana. Madagasikara izay manana ny mampiavaka azy amin'ireo firenen-kafa eo amin'izay lafiny fizahatany izay. Madagascar aloha hitako hoe manana potentiel be da be zareo amin'ny resaka tourisme satria betsaka ny toerana historique eto Madagascar, betsaka ny mbola tsy visité. Raha ohatra na manokana zao gasy ihany ako fa mbola tsy nahita ireo toerana rehetrarehetra izay historique eto Madagascar dia zay zany no mila trandrahana bebe kokoa zany ho an'ny malagasy rehetrarehetra zany raha hoe te hanao vacances ary zareo ka te hafantatra tsara ny tantaran'i Madagascar. Raha araka ny fahitako azy manokana aloha ny tena mampalaina an'ilay olona hanao vacances dia ny lalana aloha voalohany indrindra. Betsaka ny lalana izay sarotra ny hatongavana amin'ny toerana historique anankiray ohatra dia zay zao dia efa mampihemotra ny olona izay te handeha hanao vacances ohatra hoe te handeha any lavitra izy nefa ny lalana ratsy dia aleon'ny zareo mijanona amin'ny toerana misy azy ireo ihany zany.
Ifarana rahampitso etsy amin'ny CCI vato ny salon ITM andian'ny fahafolo sy ny IHM andian'ny voalohany izay ahitana ireo trano eva mahery ny 400 isa misehatra eo amin'izay tontolo ny fizahantany sy ny asa tanana izay. Etsika izay kitro ifaharan'ny fampiroboroboana ny fizahantany sy ho fanomezana tosika ireo mpanao asa tanana malagasy ho etrany ny fanazavana. Lafa mavaoafa dia miamikorotana hatrany ny fitsinjarana ny avatsym-pianarana eo anivon'ny Universitén'ny Toamasina nanomboka ny taona 2024 taona izay nampidira ny fanjakana ny digitalisation ka namindrahana ny fikirakirana ny vatsym-pianarana ho teo ampelatana ny postra malagasy. Betsaka ny kontin'ireo mpianatra no lasa zéro solde manjavona tsy hita ny zanabola ao anaty konty. Misy ihany koa ireo mpianatra tsy hita tao anaty lisitra ny mpisitraka ny vatsym-pianarana ka miala maina. Erino Razafimanana Toamasina no mitatitra izay. Tsy mba nanamaivana ny fahasahirana ny mpianatra ny fanaovana ny digitalisation, ny fikirakirana sy ny fitsinjarana ny vatsym-pianarana fa vao maika ny teraka fisavoritahana. Betsaka ireo mpianatra no manana olana amin'ny fakana ny anjara vatsym-pianarana. Takiny ireto mpianatra ireto ny iverenana amin'ny rafitra fikirakirana vatsym-pianarana toy ny teo aloha. Nanomboka ito amin'ny taogno 2024 dia nalefa amin'ny postre ny fakana bourse. Ary ny postre dia rehefa natao tamin'ny postre io fakana bourse dia ny zanabola rehetrarehetra dia tsisy omeny postre. Fa magnaraka zany dia eto zay mitaky famerenana tsy misy atakandro bourse amin'ny université satria ny ampotra dia mitanila ny ampotra dia mifidy volon'olo satria misy olona bevava dia omenjareo bourse takan'izay tamin'ny taogno 2024 dia rehefa tamin'ny fotoagna fizaragna bourse rehefa mijery ny mpianatra dia zéro solde rehefa maherery vava ny mpianatra dia omenjareo. Ny mpianatra zay tsy miteny dia tsy omenjareo nefa olo mana numéro de compte dia tsy mahazo bourse. Nanomboka tamin'ny 2021 nanaovana centralisation ny bourse i agny Antananarivo réclamation jiaby tsara nazo bourse ka zegny natonga zay androany nitsanga satria maro loatra ny tsy nazo bourse amin'izao fotoagna io ka tsy ekeneo zay zavatra zay io raha mbola itohotry ny taloha ny tsy fahazoana bourse ny réclamation zay matonga zay nitsangana eto ary tsy agneky zay raha tsy vavaha io io hatram'ny farany mangataka i bourse io mba i-décentralisegna alefa amin'ny université zany magnano pahemananjy noho ny fagnalagny i bourse ato amin'ny université dia mitarika olagna izay mavesatra ary mianjady amin'ny mpianatra noho ny fagnanovagny i bourse ny centralisegna zany ka izany indrindra no angatahinay mba i-décentralisegny i bourse i aherigna amin'ny université ny magnano pahemananjy marary amin'ny mpianatra ny tsy fahazahoanay zany bourse zany. Taloha zay totoko hoe mba mavita bazary hely ravinagna amin'izao kosa fa raha nampango ny ro tegna sahiragna zay mpianatra ka izany indrindra mahatonga zay aketo tsy mipetraka mitaky zay zo tokony azonay takigny zao. Le carte nampiasain'ny fitondram-panjakana tompoko dia tsy miasa antsony ankehitriny fa midika zay fa rendrarendra ny nanaovana iny carte bancaire iny fa tsy miasa intsony ankehitriny ary tsy azo akagna vola intsony iny carte izay nampiasain'ny fitondram-panjakana fohy be igny aminay dia isan'ny fandaniam-bolam-panjakana foagna igny nagnamboarana iny carte fa tsy miasa intsony ankehitriny. Matsapa tena ho voarirariry ireto mpianatra ireto mifanilika andraikitra manoloana ireo olana maro samihafa mahakasika ny fitsinjarana vatsym-pianarana ireo ny eo anivo ny postre malagasy sy ny université ny Toamasina. Ny zéro solde dia rehefa mandeha amin'ny potre ny mpianatra maka bourse mety zavatra anankitelo mety iseho soit izy zare miteny hoe zéro solde soit izy introuvable soit mpianatra mahazo bourse zany zavatra telo zay fogna zavatra mitranga. Ny atao hoe zéro solde dia ny mpianatra mana numéro de compte nefa numéro de compte tsy afahagna mahazo vola tsy azoagna vola zay. Ny atao introuvable dia tsy hita agnatin'ny liste ka mihitsy ny agnarana mpianatra zany atao hoe introuvable tsy hita ao. Rehefa miala avy ampotra retinen'ny potra hoe andao miverina manao réclamation amin'ny service de bourse amin'ny université de Toamasina. Betsaka ny mpianatra nazo bourse tamin'ny taogna lasa amin'ny taogna ty izy zéro solde na introuvable zany zavatra magaga sady balany fagnahy nefa ny tegnako dia mbola numéro de compte nanomboka tamin'ny taondasa izy mbola miasa aminazy zao magnino mpianatra numéro de compte mbola tsy niova nefa tsy mahazo bourse nefa izy amin'ny taogna ty. Agnisan'ny magaga sady balany fagnahy rehefa zéro solde zay na introuvable tonga amin'ny poste ny valitenjareo mandeha manao réclamation amin'ny service ny bourse abrikadimy nefa zay tonga ato amin'ny université io amin'ny tompona andraikitra momba ny bourse miteny zare fa tsy zareny tompona andraikitra momba ny problème io
lasa mifanilika andraikitra rehefa tsy fantatra aiza marina tompona andraikitra efa niona tamin'ny tompona andraikitra ato amin'ny université zahay mombany bourse dia efa niresaka mombany raha io koa zay par rappel ampotra fa tsy agno ny tompona andraikitry problème io dia tsy fantanay aiza marina tompona andraikitra mombany raha io fa zahay mahita fa tsy afaka miala zare amin'ny raha io fa zare tompona andraikitra amin'io araka anayna izy io efa eo am-pandaminana ireo olana ireo ny tompona andraikitra raha ny fanazavana voaray androany tsy mbola voafaritra kosa nefa ny fotoana no ny fikirakirana ny volam-panjakana izay tsy maintsy mandalo an-tanatoatra maro mikasika an'ilay lay zaza tsy hita ao anatin'ny listre dia mety hoholany karapanondro lay zaza zany mety minera lay zaza dia tsy manana an'ilay laharana karapanondro mety koa lay zaza tsy minera fa izy lay numéro-ny karapanondronazy tsy voavaky dia rehefa ampidirina lay izy dia lasa identique amin'ny karapanondro ny hafa izay no mahatonga an'ilay anaran'ny zaza tsy hita ao anatin'ilay listre ny misitraka ny bourse ray zay ny mahatonga an'ilay zaza indray zéro solde dia mety mbola tsy vita ny créditation fa izany olana rehetrarehetra zany dia iarahanay misalahy amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra amin'ny ministère ny enseignement supérieur ministère des finances ary ministère ny poste malagasy satria izahay no ray aman-dren'ireo zaza reo zay aty fotony no mitantana an'ireo zaza reo ary manoro an'ireo hoe zao ny ataontsika zao ny ataontsika ka eto zay dia manentana ireo zandrizanaka hilamina ary hotony fa izay tompona andraikitra aty fotony dia izava olana mahakasika an'izay zavatra zay ary tsara homariana araka ny fampiresahana tamin'ny tompona andraikitra tany ambony dia hoisy ny famoahana calendrier ny deuxième vague zany hoe zany hoisy bourse ny olona mbola tsy nisitraka hivoaka atoato ya fa maninona moa directeur tsy teny hoe ovina le calendrier satria mamoaka volam-panjakana tsy mora raha tsy aivina mbola betsaka ireo mpianatra ny tsy mbola nisitraka ny vatsim-pianarany 3 volana miaraka amin'ny vatsy fampitaovana ny tsy fampiny tosika sy fanampiana ireo tanora no isan'ny sakana amin'ny fampiroboroboana ny finanampiainan'izy ireo raha nambarany teo anivon'ny JCI Madagasikara tranga izay itovizany ireo tanora ty Afrika sehatra ahafahana mampivoatra amin'ny fiofanana sy fitantanana dedikasa no ilana fanamafisana raha ny fanazavana hatrany antony ihany koa isivanana ireo tanora misa folo mendrika eto Madagasikara amin'ny karazana tetikasa miatrika amin'ny fiarahamonina tetikasa izay ifananana amin'ireo tanora any Afrika amin'ny fifananana iraisam-pirenena ho atao any Taiwan fanampanazavana zahay moa zany efa teto Madagasikara efa elaela ihany dia amin'ny tetikasa zay ataonay mandalo amin'ny toerana maromaro zay ahitana tanora dia ny zavatra hitanay hoe tsy ampitohana ny tanora tsy ampitosika ary sarosarotra aminazy mahita ny vina fiainany dia izay ato amin'ny JCI Madagasikara mamolavola an'izay tanora zay manome anazy sehatra ahafany mivoatra manao fiofanana ahafany mitantana tetikasa zay tohananay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mihitsiny dia rehefa avy eo izahay ato amin'ny JCI Madagasikara dia misivana mpifaninana folo dia ny mpifaninana folo iny alefanay any amin'ny région Afrique et Moyen-Orient tanora anankiray navita namoaka valina zany nanao recherche scientifique anankiray ohatrany dia iny recherche scientifique iny tokony hoe misy liaison misy impact amin'ny communauté ny ohatrany hoe nahita menaka anankiray ohatra izy zay afaka manasitrana aretina anankiray spécifique dia firy ny impact niny amin'ny communauté na asitrana olona ve le izy sa nanome asa olona be da be kokoa ve le izy
Raim-bava amin'ny maresaka avy any ivelany sesilany ny fifamaliana daroka bomba eo amin'ny Israely sy Hezbollah amin'izao fotoana ny ao atsimo ny Liban no lasibatry ny fanafiana israelianina manany amin'ny tongavan'ny Liban tahaka ny Gaza raha tanteraka ny avy eo amin'ny firenena mikambana manoloana izany araka ny fanambarana androany tsy ho azo itovirana hoy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres ny fitarany ady saingy tsy azo ekena ihany koa ny fahapotehan'ny Liban ka tokony andraisana fepetra ny fanjakana Hebreo etsy ankilany izay efa nilaza fa efa mipetrapetraka ny fanafiana goavana ho atao ao Liban atoato. Dia zay ndray tompo klasy tompo vavy manakatona ny fiarantsika tamin'ity alina ity isorana feny ianao naizanaiza misy anao nanaraka hatramin'ny farany raha mpitso amin'ny valora alina ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao mandrafiona tompoko. Smack, lait gaufré tafatsiro, sady foana ihinana azy. Sokobis, gaska tsara. Fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao disanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.